taranja baolina lavalava indray no resahantsika manomboka eto fa 20 taona ny section Ambohidratrimo izay aloha ny lalao mandeha amin'izao fotoana izao teny Mikanjamaky omaly sy androany izy ity ka dia ny lalao manasa-dalana ho an'ny division voalohany elita faharoa no tanterahana tamin'izany ka ny FTA Antavamamba sy ny 15 avenirana Tapenaka no tafita amin'ny famaranana. Tafitan'ny famarana ny FTA Antavamamba sy ny 15 avenira vetsy Andotapenaka eo amin'ny lalao manasa-dalana izay nitanterahany tolakandro io teny Mikanjamaky Andotapenaka, lalao izay tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny 20 taona ny section Ambohidratrimo. Ity lalao rahantsika amin'ny sary ity kosa indray dia ilalao ampahefa-dalana ho an'ny division faharoa izay nikatrohan'ny RC Jamaika Vetsy Anosy Be manao akanjo mainty amin'ny sary izay mifandonina amin'ny Iza 17 manao akanjo manga. Nivoaka mpandresy tamin'ny isa 7 ny ohatra teto ny RC Jamaika izay tafita amin'ny dingany manasa-dalana. Ho an'ny filohan'ny section dia anomboka tsoela ny tao pilalaovana 724 ka manentana ireo filevana rehetra samy hamitany kara-pilalaovany ireo filevana mbola tsy nahavita izany. Dia raha ny momba ny championnat 2017 zany ny fanamboarana lisansa zany zao no maika ho an'ny filevana le première division rehetrarehetra tsy hanavany na elita 2 na ny elita 1 satria misy fetrany le fanamboarana le lisansa ho an'ny section kefatra mihitsy fa tsy hoe vitan'ny section Tananarivo-Ambohidratrimo any amin'ny farana amin'ity farany volany ity ny fanamboarana ny lisansa rehetra ho an'le première division elita 1 na ny elita 2 fa ny championnat 2017 zany manomboka amin'ny volana mars iny. Izany hoe tsy afaka handray anjara amin'ny fanombohan'ny vidina tompotaka izay tsy mahavita ny kara-pilalaovany. Ny eo mihitsy ny filevana izay tsy mahavita an'le lisansa zany amin'ity volany ity dia efa mijanona any amin'ny elita 2 na any amin'ny deuxième division any satria tsika fa le mpanao ringdima tsy matetika ao anatin'le raha tsy efa manomboka le aloha tsy mikorompaka manamboatra lisansa ka ho famaizana ho an'ireo le matoritory an'ireo dia efa any izy dia rehefa tsy taitra amin'ity izy dia aloha izy hipetraka any amin'ny misy azy any. Lalao maromaro no tanterahan'ny section Ambohidratrimo omaly sy androany teny Mikanjamaky ka toy izao ny vokatra atamin'izany. Ho an'ny omaly asabotsy aloha dia teo amin'ny lalao manasa-dalana ho an'ny division faharoa ny JBA Nakasina nandresin'ny Rose Mainty Avetsy Beorika tamin'ny 720. Teo amin'ny lalao ampahefa-dalana ho an'ny division voalohany elita faharoa kosa dia ny Afahakazomanga niondrika nanoloana ny FTA Anosy Be tamin'ny isa 7-5 ary ny FTN Nanoa dia nandresin'ny RCL Anosy Be tamin'ny isa 17-7. Raha ho an'ny voka-talao kosa indray ho an'ny ity androany ity androany alahady zany ampahefa-dalana teo amin'ny division voalohany elita faharoa ny FITA 2 nandresy ny FTAM Anosy Be tamin'ny isa 10-9 ny RCJA na ny Jamaika Anosy Be zany nandresy ny Iza 17 tamin'ny isa 7-8. Lalao manasa-dalana ho an'ny division voalohany ny FTA Antavamamba nampiondraka ny 3F5 amin'ny Amboditsiry tamin'ny isa 12-12 ary ny RFA Nakazomanga niondrika tamin'ny isa 13-17 manoloana ny 15 avenira Avetsy Andotapenaka.